Mbola ampitomborao amintsika riavana ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Miarabantsika fiangonana taranaka ny martyra koa no ity alahady manokana eo amin'ny tantara ny fiangonana ity atserovantsika izany raha latsaka sy favoizantena no ny filazantsara sy ny fijoroana ho vavolombelon'ny famonjen'i Kristy izany. Ho aminareo ane ny fanahy ny faharetana. Jakoba toko 5, ny andininy 7, 8 ary ny 9. Jakoba toko 5, ny andininy 7, ny 8 ary ny 9. Ireo andininy anankitelo ireo no hitondranantsika ifanatrika amin'ny tompo amin'ity afatr'Andriamanitra ity. Dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'ny tompo zany manao hoe ary amin'izany dia mahareta tsara ry rahalahy mandra-piavin'ny tompo. Indro ny mpiasa tany miandry ny vokatsoa amin'ny tany ka maritra amin'izany mandra-pahazo ny ranorana loha sy aoriana. Mahareta koa ianareo mampahereza ny fonareo fa efa mbiakaiky ny fiavin'ny tompo. Aza mifampimonmonina rahalahy fandrao elohany ianareo. Indro ny tsara efa mitsangana eo anoloan'ny varavarana. Amen. Ny soratra napetraky Jakoba araka ny Jakoba voalohany toko voalohany dia mitodika indrindra ho andreo kristianina mielipatrana manerana ny tany. Ary raha vao manomboka ny vakiteny dia mitaona ny fiangonana mba haharitra manoloana ny fizantoetra ahafahana miroso amin'ny asa tsaratsara koa izany. Ny toko voalohany andininy 2 hatramin'ny 4. Raha mbola mandroso ihany isika dia voizinao no hoe foana ny finoana tsy misy asa fa misongadinao koa no hoe mahareta ao anatin'ny zavatsarotra izay mitranga. Ity faharoa ity no mifanojo amin'ny perikopa manoloana antsika ary mifanahaka raha teo amin'ny loha hevitry ny perikopa evitseke manao hoe mifampahery ny mpino. Inona ary no ambarany reto andininy reto amintsika riavana. Izao perikopa manoloana antsika izao zany hoe ny andininy 7 hatramin'ny 11 dia mizara roa mazava tsara. Ny andininy 7 hatramin'ny 9 dia milaza fampaherezana ny olona izay mijaly andefitra manoloana ny mpampijaly. Mahareta tsara. Eo ambany misy fiantsona faharetana koa andininy 10 sy 11. Fa io ndray kosa dia mitaona ny olona anana faharetana amin'ny fitsapana izay mianjady. Ity voalohany ity zany no raisitsika zany hoe mifampahery isika mpino mba ahafahantsika mandefitra eo anoloan'ny mpampahory, eo anoloan'ny mpampijaly, eo anoloan'izay mety mpanenjika atsika amin'ny fijoroantsika ao anatin'ny finoana. Izany no navaivay tamin'ny vanim-potoana nanoratana ny epistily ary vanim-potoana ny fiangonana voalohany rahateo. Nenjehana fatratra ny kristianina ary maro no maty martyra. Efa fantatsika ary ampatsahiviny izany. Amin'izao fotoana mbola anomezantsika lanja ny fahavoizantena sy ny fahafatesana martyra noho ny finoana izao. Mandefitra amin'ny olona mpanenjika, mpampahory, mpaneso noho ny fijoroana ho kristianina. Mahareta tsara ry rahalahy mandra-piavin'ny tompo. Voalohany mandefera. Mandefera amin'ny mpanenjika, mandefera amin'ny mpampahory, mandefera amin'ny mpaneso raha tojo izany ianao. Indraindray ny mahavantana antsika dia ny hoe mahereza fa sarotra ny fiainana.
mifampahery ao anatin'ny sedra sy ny fizahan-toetra fa eto dia ny hoe mahereza manoloana ny mpanenjika tsy ny zavatra mafy miatra amintsika no ampaherezana antsika amin'ny tapany voalohany mandiny fahafito sy fahavalo fa ny hahafahantsika miatrika ny fitoniana ireo mpampahory ireo mpampijaly ireo mpanenjika ten'izany tokoa ve raha kristianina isika ka mijoro amin'ny maha-kristianina antsika eo amin'ny sehatra izay hametrahana antsika zakantsika ve ny tsy miteny raha esony vitantsika ve ny mivavaka raha enjehana fa izany miantsona antsika eto mareta tsara zany hoe ampandefero ny atezerana ampandefero ny fahasorenana ampandefero ny alahelo izay mety ho fihetsem-po ateraky ny mpampijaly ateraky ny fijaliana no ny fampahoriana ataon'ny hafa ampandefero reny mareta mahavara mangina mahavara mivavaka mahavara miaritra eo anoloan'ny mpampahory aty zany dia mba tsy apetraka eo am-bavan'ny kristianina izay enjehana no hoe za raha nga tsy manaiky an'izany a efa inona ny tsy ataoko itsy ataoko ry andianako izao andraisako anjary itsy mbola zany ihany ve ny anaovana tsy izany isika kristianina manona nyty fampaherezana ity mifampahereza mba ahafahantsika mandefitra manoloana ny mpampahory sy ny mpanenjika zay ny voalohany riavana ny faharoa miandrasa hoarin'ny mpanoratra amin'ny mpiasa tany miandry ny lohaorana sy ny farahorana ny fitaomana ny kristianina mba iandry ny fiavian'ny tompo ny raharaha-mpambolena teo amin'ny vanim-potoana izay nanoratana izao epistily zao dia raharaha tena miankina amin'ny atao hoe orana voalohany sy ny orana farany orana voalohany dia manainga ny mpamboly mba hiasa tany hikarakara ny tany anatsatoka ny voly ny orana farany kosa dia andrasana mba hamatoy ny vokatra hamasaka ny vokatra ahazona miody sy mijinja ny vokatra tsy misy afa-tsy ireo orana anankiroa ireo ihany ary tena ilana faharetana izany raha hoy ny mpandinika hoe ny volana novambra ny lohaorana ary any amin'ny manodidina ny volana martsa sy aprily ny farahorana any amin'ny volana jona vao mijinja anelanelan'ireo dia tsy misy orana azonao antenaina mampatsiah ny faritra atsimo izay hovanginy synodà lehibe afaka andro vitsivitsy riavana miandro orana anankiray dia orana anankiray afakoa ao ihany tsy misy afa-tsy io ilana faharetana izany ka na iandro toinona na mamely ny voly dia miandry ihany ny orana farany inona ary no afatra izay apetraka izany fampaherezana izany raha nanomboka isika tamin'ny batisa dia miandrasa ary mareta hatramin'ny farany mety misy fiaretana tokoa ao fijaliana amin'ny fijoroana vavolombelona mamely ny fahavalo tonga ny mpampahory manatrika fanenjehana ianao fanesona fanarabiana anelanelany fiandohan'ny fiainana maha-kristianina nandraisanao an' Jesoa sy mandra-pahatonga ny tompo hitsara ny velona sy ny maty mila mahatry sika riavana tsy misy afa-tsy ny fanombohana sy ny famaranana ny fiainana kristianina nanomboka ianao tsy antsona hanomboka ka hijanona tenatenany fa antsona hamarana ioty ny vokatra ny fanorantenanao dia ny fiainana mandrakizay rehefa ho avy ny tompo ireo ihany tsy misy hoe za hijanona eo atenatena noho ny mpandray fanasan'ny tompo sasatsasany na mety ho maro tsy izy zany ny fanorantenantsika
dia faharetana manomboka eo amin'izay nandraisantsika ny fiainam-baovao amin'ny Kristy hatramin'ny faharetana hatramin'ny farany fanomezana ny mandrakizay tanteraka ao amin'i Jesosy. Mahareta ny amin'ny lohaorana sy ny farahorana. Ary ny fahatelo manantena. Rehefa nantsoina handefitra isika ao amin'ny teny hoe mahareta tsara, rehefa nantsoina hiandry isika ao amin'ny fanoharana ny amin'ny mpamboly sy ny mpiasa tany, dia antsoina anantena isika. Raha milaza ny soratra masina hoe ho avy ny tompo, dia manamafy ny fanazavana ny 7 manao hoe efa eo ambaravarana izy. Efa eo ambaravarana. Mafeny fanantenana ny olona enjehana zany ry havana. Tsy hoe ho avy ka andeha ny fiaramanidina 700 misy resabe. Sa ho avy andeha fiarakodia, sa ho avy raha oviana, tsia efa antombotra ary efa eo ambaravarana izy. Tena efa eo izy. Miditra sisa anatanteraka ny fitsarana. Fanantenana lehibe ho an'ny kristianina zany ry havana. Tahaka amin'ny teny hoe Andriamanitra tsy andry ny hafa, androko ihany. Na manahoana fampahoriana ataon'ny mpampijaly mandefery. Na manahoana fanesona ataon'ny mpanenjika mahareta tahaka ny mpiasa tany. Na manahoana mety alavan'ny fiandrasana ny fiavian'ny tompo manantena fefeo ambaravarana izy. Antombotra ny andro mpamonjena antsika. Manatony zany ary tsy toy ny tamin'ny voaninotsika ho ny epistily hafa, fa mihamanatona ny faran'izany. Zany ry havana no ifampahirezantsika manoloana ny atao hoe zavatsarotra mahazo ny kristianina. Ary zao ety am-pamaranana raha matsiaro ny fanorantenan'ireo martiora malagasy isika. Isaky ny sabotsy, isaky ny alahady, faharoa amin'ny volana aogositra, dia ndeha ampatsivina vetivety ny amin'izany atao hoe rahasalama martiora. Tokony teo amin'ny 5 taona na 7 taonany. Izany rahasalama martiora izany no tena nifikitra tamin'ny tompo. Nandray ny sakramentany batisa, nandray ny sakramentany fanasan'ny tompo izy, ary isan'ireo voaentsika rehefa namoaka didy ny mpanjaka raha navalina voalohany ny taona 580 ny afina tany amin'ny lavabady tany manjakaray izy, maro amintsika dia efa nitsidika an'izany, ary nosamborina dia nogadraina ongofoy tao amin'ny fiangonana Ambatonakanga ankehitriny. Tao no nandeferany tamin'ny fanjakana, tao no nandeferany tamin'ny mpanenjika, tahaka ny hoe mahareta tsara. Tao koa no nizorany tamin'ny fanolorantena hatramin'ny farany. Rehefa nandalo ny toeranaovambatisa azy mantsy hono izy araka ny tantara, dia hoy izy hoe tao no nandrenesako ny tenin'ny tompo, teo no nandrenesako ny tenin'ny tompo. Izy ilay hoentina hivoaka ny fiangonana iny, hivoaka ny toerana izay namonjana azy tao Ambatonakanga iny, nitodika teo amin'ny toerana nanaovambatisa azy izy ka nyteny hoe teo no nandrenesako ny tompo. Ary rehefa mbe amin'ny fandefonana dia nangataka hivavaka indray izy, ka nanao nivavaka toy ny an'i Jesosy, nivavaka toy ny an'i Stefana, nanolotra ny fanainy teo am-penatanan'Andriamanitra. Vavaka ry havana filazana ny fanantenanao ny ho avy eo am-penatanan'ny tompo. Fahatokiana ny ho avy eo am-penatanan'ny tompo ny vavaka. Ry havana malala, izany ilay rahasalama nahery tao anatin'ny fanenjehana, niandry ny famonjen'Andriamanitra hatramin'ny farany, ny lohaorana sy ny farahorana, ary nanantena tao anatin'ny vavaka. Fa mbola misy anankiray mihoatra noho rahasalama izay fantatra manerana ny tany dia Jesosy Kristy, ao amin'ny Hebreo 12 mamaritra vetivety mamitona ny amin'izany
fanoloratenany Jesosy tao anatin'ny fandeferana ny faharetana ary ny fanantenana. Hoy ny Hebreo 12:2-3 amin'ny anaran'ny Tompo. Mijery an' Jesosy tompony fonotsika sy mpanefa azy, izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandroenatra, mba hazony ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Fa hevery tsara ilay naharitra ny fanoherana nataon'ny mpanota taminy, fandrao hoketraka ianareo ka horeraka ny fanahy ianareo. Izany ravana dia mampitodika antsika amin'ny Kristy. Isika atao hoe ampatsahivina ny tantarany martiora, saingy atsangana koa ho vavolombelona martiora amin'izao vanim-potoana iarahantsika miaina izao. Tsarovy ny tantarany martiora, fa azadonoina indrindra koa ilay martiora ho an'izao tontolo izao. Jesosy Kristy naharitra ny fanoherana nataon'ny mpanota taminy, fa ankehitriny efa mipetraka eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra. Mifampahery isika mpino ryhavana ao anatin'ny zavatsarotra mahazon'ny kristianina ny fahasarotana mitombo amin'ny fijoroana ho vavolombelona. Tsindrio ny fo manoloana ny fanenjehana, miandrasy ny farany fa aza miala eny antenatenany ary manantena ao anatin'ny vavaka. Ho tavintsika ireo martiora zokintsika ary hianarantsika i Jesosy Kristy, martiora namonjy izao tontolo izao. Amen.